Faingo. Raha andray natoandro mino sy raha velo ary voahary ireo no vahentsika manaraka indray izay tafiditra tanteraka ao anatin'ny resaka fiarina isika tamin'ity androany ity miarabanareo miravavy manatitra ny araba indrindra moa voary fa zay voary vao tonga fa betsaka loatra le tohatra miakatra eto amin'ny TVM dia zay zao tonga somary sepitsepitra izy. Mamerina ny fiarabananareo telo amin'ny rahalahy dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana any an-tokantrano amin'izao fotoana izao. Inona tsara le hoe gasigasy? Gasy izy io dia tetikasa fananganana orinasa mamokatra entona fandrehatra natoraly sy azezika natoraly. Entona fandrehatra natoraly finaingo fa tsy hoe rehefa entona natoraly dia mety daholo. Dia mbola miampy ilay izy hoe zezika natoraly. Tsy maninona ka. Dia ino avy moa zany ny vokatra efa misy zany zao amin'izao fotoana izao? Inona natonga anareo aloha zay angamba aloha inona natonga anareo hoe andeha hamokatra entona? Zay zany tia mahaolana ny olana fa ny gasigasy dia ny affordable izy arak'ilay izy hoe matière organique ny déchet organique ireny anamboarany anazy dia mora kokoa izy par rapport ny vidiny gazy hafa dia anisan'izay dia ankoatr'izay environmentally friendly zany hoe miaro ny tontolo iainana raha mampiasa ny gazy ianao io gasigasy io dia efa anisan'ny mandray anjara miaro amin'ny tontolo iainana ary fahatelo manaraka izany dia ny sustainable izy izany hoe hitondra amin'ny Madagasikara lavilavitra kokoa amin'ny resaka ekônomia araky ny fantatsika hoe betsaka izao ny tanora sy ny olon-dehibe koa tsy anasa dia gasigasy dia ampiasa olona maro hiara-iasa hiaraka aminay dia ireo zany ny olona navahan'ny gasigasy fa ny produit ny biogaz dia eo konkoa ny zezika natoraly izay tsara marihana fa sady insecticide no fertilisant. Zany hoe mamono bibikely no mampiteraka zay. Tsy le bibikely no miteraka fa le vokatra no mitombo kokoa dia miaro amin'ny bibikely le manimba vola. Aiza tsara misy anareo ty? Any Rivonimamy, any amin'ny faritry Tasy. Any tsy dia haiko izay. Kely fanaovana ranona 47 km miala any Antananarivo. Dia avy any nareo zany no manaparitaka le vokatra zany? Dia fanontaniana ilay izy hoe maimbo. Tsy misy fofona mihitsiny le zezika tena tsy misy fofona mihitsiny izy io ranony. Ranon-jezika. Ranon-jezika. Mety atao amin'ny zaridaina? Mety atao amin'ny voly rehetra. Na voly azo fihinam-boa mety? Reny indrindra ny tena ampiasaina azy satria arak'ilay izy biocompost bio izy zany dia ny vokatra konkoa bio efa hitantsika izao hoe maromaro ny olona lasa malaza be fenona aretina maneran-tany dia satria anisan'izany fampiasana akora tsy mifanaraka amin'ny voly ny chimique zany dia bio izy dia tsisy fiantraikany amin'ny fahasalamana konkoa. Firy taona zao nareo teo? Hitako nakan'zareo an'io ranon-jezika io. Rehefa miakatra ny rano rian-jezika dia tena. Firy taona nareo teo vary? Herintaona? Herintaona ny nisy ny gasigasy. Firy zany zao ny mpiasa miara-miasa aminareo, firy zao ny efa asa voaforony gasigasy. Sahirana mihitsy manonona an'ilay izy? Hatreto aloha zany zay dia misy any efa bavy izay namorona ny projet gasigasy dia misy olona efatra miara-miasa aminay konkoa any amin'ny site lasivavy. Betsaka zany. Dia ina avy efa vokatra efa tena mivoaka zany zao efa hoe jifaina efa azo jifaina zany zao amin'izao fotoana izao. Ny vokatra efa azo jifaina zao dia io zezika io. Io zezika natoraly io. Tiako tenena amin'ilay jifaina tsy hoe hohanina koa fa sao dia mihevitra ireny rehefa tokantrano iny dia hohanina.
dia ny vidin'izy io a 500 ny litre dia manana packaging zay a 2 litre 5 litre a dia 20 litre dia ny distribution anay a efa manana page ny Gasy a manasa anareo jamais any page ny Gasy a dia hitanareo en contact jamais mihitsy jamais dia ao nefa ny mpanjifa mifanerasera aminay a dia amin'ny alalan'izay konkoa ny afahanay mandray commande sy manao livraison zay konkoa zay ihany no tegna gasy misy zay ihany koa inaka ny tombony mihina ny tombony ampiasako ny Gasy noho ny vokatra hafa gazy ny resaka ohatra hoe gazy zao ohatra ny resako ohatra hoe tsy ampiasa ohatra hoe andeha ampiasa Gasy fa tsy ampiasa etanol samy bio nefa ny Gasy aloha ny Gasy zany a araka le hoe biogazy aloha efa hoe natoraly dia akoatran'izay le izy atao en bouteille izy io rehefa vita zany hoe atao moramora kokoa ny fitondrana anazy zany e dia akoatran'izay efa fantatsika rehetra hoe madio no mampiasa gazy zany fa tsy ohatrany hoe mampiasa charbon ohatrinay manokana zao mpianatra dia avy mianatra ianao dia andrehatra afo dia ohatran'izany dia raha mampiasa ny gazy ianao dia madio dia akoatran'izay rehefa mividy ny gazy ianao rehefa eny amin'ny tsena zany ny vokatra dia sady mandray anjara mivantana participation directe hozy ny teny vahiny amin'ny fiarovana ny tontolo iainana satria ny 90% 70% ny mponina eto Madagasikara dia mampiasa arina fandrehatra na kitay dia ianao zany rehefa manjifa le izy dia afaka ao anatin'izay salanisa izay dia miaro ny tontolo iainana eritreretintsika hoe raha samy mampiasa an'le izy daholo ny olona rehetra dia hita be le filatsahan'le tahany ahafahatsimbany tontolo iainana mampalahelo amin'izay mpanao saribô amin'izany fa maneno tsisy sasa misy asa foana misy asa foana eny ary etompokasoko vavy isika rehetra ny tokantrano any tsy mitsahatra miteny hiaja finaingo arina hoe jifao ny vita malagasy satria ny vita malagasy no mamelona antsika malagasy ary rehefa velontsika malagasy dia mandroso azy i Madagasikara tanindrazantsika sy mamitsika sady zany sady tovavy mbola sady mianatra no mamokatra zavatra hoe jifaintsika ny tokantrano any koa manomboka izao jifao ny vita malagasy anisan'izany ny Gasy